natao hoe famindrampo. Ravavy Nicole avy etỳ Antsirabe avy etỳ Madagasikara. Amiko ny famindrampo dia rehefa misy olona anankiray ohatran'ny hoe famelan-keloka izany rehefa misy olona anankiray manao ny tsy mety aminao, ohatran'ny hoe manao fahadisoana izy izany, dia ianao mamela heloka anazy, izany hoe tsy mitana-po. Dia nefany rehefa ilay mamela heloka ianao dia tokony hoe fafainao tanteraka ao anatinao izany ilay zavatra iny, fa tsy hoe ny famelan-keloka tsy hoe avelanao fotsiny izy dia rehefa tonga indray ny rapitsina ny ravaka-pitsy dia tadidina indray ilay zavatra dia tezitra amindray ianao, na hoe afaka ray volana na ray taona dia ohatran'ny hoe mbola makahala anazy indray ianao amin'ilay zavatra. Fa ny famindrampo dia tena hoe avela tanteraka ilay zavatra, atonoina tanteraka. Dia nefany rehefa mamela heloka ianao dia mamela heloka tena hoe ampitiavana, tsy mila monjomonjo izany ianao hoe ohatra hoe izany misy ataontsika hoe tena zavatra crime mihitsy hoe misy miaraka amin'ny vadinao ohatra dia tratranao, na hoe nangalatra ny akanjonao dia tratranao, dia amela heloka ianao marina fa hoe mety hoe maha-olombelona mety hoe somary malahelo na hoe marary fa rehefa mamela heloka nefany dia tsy mila monjomonjo, tsy mila tezitezitra fa tena hoe avela ampitiavana ilay izy dia tena hoe avela mamela heloka izany satria Jesosy rehefa namela heloka antsika izy dia tena hoe tena ampitiavana tanteraka. Dia ohatran'izay koa izany ilay fomba amindrantsika foan'ny olona atao ampitiavana ilay izy fa tsy atao ampimonjomonjona na tezitezitra hoe iny ary ao ary izany, na ohatrany hoe misy mampiavana izany dia hoe ao fandray tanana nareo dia ohatr'izany dia mody mandray tanana ianao fa ny anatinao any mbola misy lolo-po be. Dia izay izany no tena fadiana, tsy mahazo manao lolo-po tsy mahazo monjomonjo fa tena hoe mamela heloka ampitiavana. Izay ngamba ny famotinako kely amin'ny famaliako an'izay fanontaniana izay dia mankasitraka antsika rehetra ny aina. Averina ny tompona andraikitra ny micro. Halleluja. Mankasitraka feno anao ravavy ianareo any Madagasikara any toa izay valiny fanontaniana izay marina loatra fa mitsoranao ny zavatra rehetra ny anatin'ny fonao izany, afindra izany ny fo any amin'ny fony hafa. Sary ilay izy sady nakely fa fantaro hoe sika tokony mahay mamindra fo amin'ny hafa foana, na dia tsy rary ny arany nataon'ny hafa dia mamindra fo foana antsika. Ndao izy indray no amaly atsika izy vao tonga tafara voatolotra anareo ny micro mba handray anjara amin'ny famalina izany fanontaniana izany. Ino no atao hoe famindram-po, olona ohatra ny ahoana no azo amindrana fo? Ndao ary amindrano olona fo dia tsy manao an'iny intsony famelana izany. Inona ihany koa? Lana heloka dia ohatra hoe misy zavatra nataonao dia mifono ianao dia mamela heloka anao ilay olona anankiray dia atao hoe famindrampo izany dia famelana heloka, hoe famelana heloka izay ny azoko anazy satria mbola mamindra fo izany izy, mbola mandefitra mandefitra amin'ny zavatra ataonao. Ohatry ny Andriamanitra izao mamindra fo amintsika olombelona izy isan'andro, na dia manao fahotana azy tsika dia mamindra fo amintsika izy. Mankasitraka ny saida ihany koa, mankasitraka nareo izay efa niteny teo
Isaorana tompo ny valim-panontaniana izay novalianareo izay mihitsy ny fehany izay voalaza ny saita farany teo izay hoe isika rehetra io dia manana ny fahadisoana avokoa ary tsy mendrika eo anatren'Andriamanitra fa kosa amindrana fo ary tiany ho mendrika lavidavitra kokoa noho izao tsika dia amindrana fo mbola afaka miaina, mbola afaka manohy fiainana, mbola afaka manao ny sitrapony, mbola afaka ampiasainy, mbola afaka miara-miasa amin'ny Jesosy isika izay rehetra mazoto ka manaiky hiara-dia aminy, anaiky ho irakany. Dia izay ilay olona izay namindrana fo. Ireo olona tsy miara-miasa aminy tsy hoe tsy namindrana fo satria ny Andriamanitra antsika tsy manavakavaka. Namindrana fo koa izy ireo afaka miaina fa safidy. Ny olona rehetra samy manana ny safidiny. Mbola tena ny fiainan'izao tontolo izao satria mbola mahafinaritra dia Andriamanitra manaja ny safidin'ny olona. Fa ireo olona izay efa nanaiky ny ara-dia aminy ary efa nanaiky hoe ity izahay raha ho irakao dia izay olona izay no mahazo tombony satria ny famindram-pony mena tsy laniny amin'ny zava-poana fa anaovany sitrapon'Andriamanitra. Satria ny Andriamanitra sika dia tsy niantso ny olona marina izy fa ny mpanota mba hibebaka. Dia isika ilay tsy marina mihitsy, isika ilay nibebaka iny mihitsy, iny ilay tiana andeha hiaraka aminy, hanara-dia azy hanao ny sitrapony. Ka rehefa tsampan'ny olona iray hoe izy ilay naloto ny diovina, izy ilay mpanota no voadio indray vao afa-keloka indray dia iny olona iny mihitsy no miara-miasa aminy manao izay asa nanirana azy sy ny fahalalany fa misy antom-pisiny izy dia tsy ataony mandalo azy fotsiny ny andro iainany eto tany noho amin'izay famindram-po azan'izay dia tanterahany sitrapon'Andriamanitra ohatr'izay mihitsy zaho sy ianao amin'izao fotoan'izao. Manao ny sitrapony zaho sy ianao satria anisan'ny olona namindrana fo. Tsy mendrika tokoa tsika raha hitondra ny asan'Andriamanitra satria olona manana fahotana, manana karazana hadisoana, fahalemena sy ny sisa fa izao tsy mijery an'izay Andriamanitra. Dia izay koa no mahatonga antsika hoe noho ny fitiavany dia andao koa isika hanao ny sitrapony, miara-miasa aminy. Aleloia. Tsampako fa fantatro fa tsampantsika rehetra izany hoe namindrana fo izany tsika matoa mbola velona mandrak'androany. Dia izay azalanina amin'ny zava-poana izany fotoanantsika fa andao hiarana miasa amin'ny tompo. Omeko ny rahavavy Liliany Sety indray ny fitenenana raha ohatra ka afaka mandray fitenenana izy. Avy ianao. Ataoko mbola misy miara-batsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy manona ny fiadaran'ny tompo amin'ny tsirairay avy Lilia avy etỳ Liban. Ny atao hoe famindram-po dia karazana dia ny atao hoe famindram-po ohatra hoe misy olona anankiray izay nanao tsy mety tamin'ny olona anankiray, izany hoe olona roa izany dia ny iray nanao tsy mety tamin'ilay olona anankiray dia miteny ilay olona anankiray hoe tsy maninona izany fa amindra fo aminao amin'ity indray mitoraka ity, izany hoe karazana famindram-po izany dia karazana famelana. Raha ohatra koa hoe misy olona anankiray izay nitory olona voaendrikendrika any am-ponja ohatra izy dia hosotomina ilay fitoriana, hosotomina izany ilay fitoriana noho hoe amindra fo aminao tsy te hanagadranao dia soroka ilay fitoriana. Izany hoe famitsoran-keloka ihany koa izany ilay atao hoe famindram-po. Namindra fo tamin'iny olona iny izy dia nanafaka n'iny olona iny madiodio. Izay izany ny tena fehiny. Ohatra tsika hoe manoty tsika dia rehefa mitaraina teo amin'ny Jesosy Jesosy mamindra fo aniko. Dia tena avotsitra Jesosy daholo ilay fahotana sy ilay faharatsika rehetra dia afaka madiodio tsika. Izay no atao hoe famindram-po, mankasitraka tsika rehetra ny haino ho an'i Jesosy Kristy ny voninahitra. Haleloia. Mankasitraka koa ny rahavavy Lily tondra izay valin'ny fanontaniana teo izay. Marina loatra
ny famindram-po dia famitsoranao famelanao an'ilay olona mba ho maivana tamin'ny vesatra teo aminy ny sin'izay hoe heloka zay, dia avototrao zay dia afaka madiodio ilay olona. Ohatran'izay zao hoe tokony higiady izy raha ny hadalany sy ny zavatra nataony zany, fa noho ny hoe famindram-po nataon'ilay olona mpitory azy dia ajanony zay, tsoahany zany ny fitoriana dia tsy migadra, zany hoe afaka zany ilay olona, tsy voageji izy. Hitantsika efa mitondra fanafahana ilay famindram-po. Misy olona tena hoe manao faute lehibe misy eo amin'ny fiainanao, fa iny tsy hijerenao iny faute nataony iny, fa noho ny famindram-ponao dia mihavana aminy ianao dia ataonao hoe salantsisy iny, maivana ilay olona rehefa avy eo. Zany hoe misy zavatra zany tokony hoentin'ny olona noho ny amin'ny tsy nentina ataony, zany hoe noho ny amin'ny hadisony, fa asorinao zay dia avelanao izy ho fototra andeha dia maivana. Tena zany indrindra ny endrika misy antsika sy ianao amin'izao, ilay hoe izaho sy ianao raha noho ny amin'ny fahotantsika zany dia tokony tena misy famaizana mamaivay no omen'Andriamanitra antsika, fa zao izay nahatonga an'i Jesosy teo amin'ny hazo fijaliana, satria tsy hitondra sika ny zavatra nataontsika, indrindra ny fahotana izay niainantsika, fa nampiasiana Jesosy mba hitondra an'izany rehetra izany teo ambony hazo fijaliana dia lasa maivana sika. Izany hoe nandresy automatika zany nahazo ny fandresena zao sy ianao tamin'ny analan'i Jesosy, natao maivana zany zay, tsy hitondra sika zany heloka zany, tsy hitondra sika zany vesatry ny fahotana zany, mahafaty zany, fa noho ny amin'i Jesosy dia maivana ny entantsika. Dia izany indrindra no averina foana hoe ndao tsika hahay mizara an'izany amin'ny manodidina. Any amin'ny fiarahamonina antsika any no misy an'izay endrika fahasarotana izay, ohatrany hoe misy olona tsy mety ny nataony, na ianao no nanao tsy mety ihany koa, ianao mety namindrano olona fo dia ianao koa zany mba mamindra fo olona. Fa misy olona nitrosa taminao dia ianao koa nefa mba hananan'olona trosa koa. Hitantsika misy an'izay tantara atao amin'ny baiboly azy, izay tsy lazaiko ianao tokony sy andino, fa tiako ianao mba hijery hoe aiza ho aizato zany, mba mamadika baiboly koa ianao dia fantaro. Hitantsika misy olona manatrosa aminao nefa ianao koa mba nanan'olona trosa, rehefa avy eo ianao vao mahita an'ilay olona dia izany trosaka any mitabataba be, nefa ianao raha ilay olona tompo-trosanao dia koa mba niteny tsy maninona fa velako anao zay, na koa hoe amin'ny fotoana misy ianao dia mba omeo, fa ianao rehefa nahita an'ilay olona mba nanananao dia lasa nitabataba ianao ary tsy namelanao indray ilay olona, ataonao fabaraka mihitsy, dia mpitrosa tsy malotrosa, mpisoloky, mpisandroka sy ny sisa, nefa ianao sady tsy nalain'ilay olona barakany, tsy natao ina ilay olona mananatrosa aminao. Zany atao famindram-po, mahay mamindra fo tsika fa tsy manao foana ny mihafa. Raha namindran'olona fo dia mba mahazo koa mamindra fo ny hafa. Raha namindran'i Jesosy fo zao sy ianao dia andao koa zany ahay mamindra fo amin'ny hafa. Na io tianao ny nataon'ny olona, na io tsy tianao ny nataon'ny olona, dia ny mety foana dia hoe mamindra fo. Manamaivan'ny olona ianao dia hamavain'i Jesosy koa ny aina-ponao, dia tsy misy vesatra, tsisy lolo-po, tsisy fahakalana n'iza ao anaty ao, fa maivana ny entanao, manamaivana koa ny hafa ianao. Haleloia, faly ery Jesosy raha zany mba ampiarintsika eny amin'ny fiarahamonina, eny amin'ny mpiarabelona amintsika eny, fa indrindra ho antsika rehetra izay mahafantatra ny fahamarinan'ny teny, tsika kristianina mihitsy, fa maro amin'ny kristianina koa mifampitondra heloka, fampitondra nefa fa mahalala fahamarinan'ny ten'Andriamanitra, fa mbola tsy mahay mifamindra fo, fa ohatrany samy manamary teny eny, dia izay nefa dia tsy izy mihitsy. Ya, dia misaotra antsika rehetra naharitra ny heno sady koa nanome ny valin'ny fanontaniana, dia ho tain'Andriamanitra hatrany ny antsika rehetra. Amen.